fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia faly miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary manonona ny fiadanany ho amin'ny olona rehetra miombona amin'ny fandaharana ivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra raha zanaka fanahy masina mideranao izahay tompo noho ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana izay mbola nomenao anay ary dia mbola nahatrarana indray ity alahady ity azonay indrindra mandinika ny teninao mifampahery amin'ny alalan'ny teninao koa dia mangataka hatrany ny fanadiovana avy amin'ny herin'ny ranao zay ry Jesosy Kristy tompo ary ny fanahy masina ny no iasa manan-kery eto ameno zao fandaharana izao ametraka ny teny eo ambavan'ny mpanomponao ary dia mitenena Jehovah fa vonaiaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra ho banjinitsika sy fampaherezantsika amin'ny ity alady ity dia zay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Levitikosy 7:20 ny andininy 2. Rehefa zany dia aotoizana ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo ary faranana ao amin'ny epistily soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Korintianina. Levitikosy 7:20 eo amin'ny andininy 2 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitrareo. Dia epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 12:20 amin'ny andininy 4:20. Mbola vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ihany. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa zay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitan'ny tompo. Ary dia faranana amin'ny Korintianina 2 2 eo amin'ny andininy 1:20 sy 4:20 ary 5:20 mbola vakitsika amin'ny anaran'ny tompo ihany. Fa iza ny olona mahalala ny eo amponin'olona afa-tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny eo ampon'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra ihany. Andiny 4:20 fa ny olona zay araky ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay any ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy sady tsy azony satria araka ny fanahy no amantarana azy. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Amen. Ry ava-malala, ny Andriamanitra ivavahantsika kristianina dia Andriamanitra masina, marina ary Andriamanitra sary-piaro amin'ny maha-Andriamanitra tokana azy. Andriamanitra be voninahitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ary halany ny fanompon'Andriamanitra hafa tena fahavetavetana eo mason'i Jehovah izany ry havana. Ary na dia any amin'ny manerinerina tsy taka-maso any aza no fonenany dia miondrika mijerantsika olombelona monina eto amin'ity tany ity Andriamanitra dia ilay izy hatray ary ho mandrakizay araka ny teny nasainy nambaran'ny Mosesy rehefa nirany ho any amin'ny Farao izy mba andefa ny vahoakany dia ny zanak'Israely izay firenena fantatsika moa fa nofidiny tao anatin'ny maro ary lasa andevo tany Egypta nandritra ny 700 taona. Ilay izy hatray ka ho mandrakizay teny mampiariary havana fa io Andriamanitra masina io dia tsy refesy mandidy, izany hoe tompony fahefana rehetra, manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary fahefana ambony lavitra noho izay mety ho fahefan'olombelona eto amin'ity tany fandalovana ity. Ambony lavitra noho ny fahefan'ny Farao na koa ireo mpanjaka nanapaka ao amin'ny testamenta taloha tahaka ny Nebokadnezara zay azo ambara fa tena mpanjaka lehibe amperora mihitsy satria nanana tany sy firenena nidadasika teo ambanin'ny fanapahany. Andriamanitra lay izy hatray ka ho mandrakizay dia le manana ny fanapahana feno amin'ny olona amin'ny zavatra rehetra afaka manao zay tiany atao. Andriamanitra fitiavana ary na mikapoka izy na mamaly fity na manafay izy na mankasitraka dia Andriamanitra foana izy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Eny Andriamanitra tsara manao ny tsara ary nitaona antsika ho vonina tsara ihany koa amin'ny asa tsara rehetra na dia tsy takatry ny saintsika olombelona aza ny ataony matetika. Andriamanitra tsy refesy mandidy
na souverain hoy ny teny frantsay. Tompony fahefana rehetra ny an-danitra zay tian-tany, tompony zavatra rehetra, mandahatra ny zavatra rehetra, lay Jehovah Andriamanitra izay mampahamona, mampaharenina, mampahiratra na mampahajamba araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy toko faefatra eo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ary araka ny teniny ao amin'ny Deutéronomie toko faharoa amby telopolo andininy fahasivy amby telopolo dia milaza izy hoe fantaro ankehitriny fa izao dia izao no izy ary tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izao no mahafaty sy mahavelona, izao no maharatra sy mahasitrana ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Andriamanitra manana hery tsy hay tohaina ry havana, mampizotra ny tantara, mifehy ny tantara ary tsy misy zavatra afaka miseho raha tsy avelany hitranga. Noho izany matiantoka ry hava-malala ao amin'ny tompo, eny matiantoka ny olombelona tsy mba miantehitra aminy. Andriamanitra tsy azo vazovaziana izy fa zay afafin'ny olona no jinjainy. Ny olombelona mamafy rivotra tsy maintsy mijinja tadio. Ny olombelona mamafy tsy finoana dia mijinja fahotana mahafaty satria ny tsy finoana an'Andriamanitra no fahotana lehibe indrindra. Ary ny Salamo 4:1 amin'ny andininy voalohany dia manambara fa ny adala manao anan-kapo hoe tsy misy Andriamanitra. Koa ny olona zany zay mieritreri-dratsy ao am-pony, ao an-tsainy ka samy teniteny foana fa tsy misy Andriamanitra dia ambaran'ny Baiboly hoe adala. Zany hoe verisaina, vady fiatodo ary tokana no sain'ny ten'Andriamanitra ataony dia ny mibebaka tsy misy atakandro amin'Andriamanitra raha tsy maniry ho very sanatria any amin'ny helo mirehitrafo voavoatra ho an'ny Lucifera sy ny firongony. Fa raha olombelona kosa ry havana no ambara fa tsy refesy mandidy dia fantatsika fa manondro olona manao didy-jadona izany, olona tsy azo ifampirarahana, sarotra iaraha-monina, olona loza be ary manao didy-kofehy lehibe hoy ny fiteny mahazatra antsika. Olona tsy miraraha akory an'Andriamanitra. Ny olona tsy refesy mandidy dia olona mihevitena ho zavatra feno frerehana ny fony ary fantatsika kristianina fa toetra mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary tao amin'ny Baiboly andiny tena anana toe-panahy araka an'Andriamanitra ny olona toy izany ry havana. Zany hoe isika hibebaka mba hiova fo ka ho lasa olona mora fo, malemy fanahy tsy miavonam-po, ahay manetry tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra araka ny ambaran'ny apôstôly Petera. Hanina endrika sy toe-pon'ny olona zay mety maizina izy fa iny fa hoy ny apôstôly Paoly hoe mazava ao amin'ny tompo ankehitriny. Zany hoe olona araka ny nambaran'i Jesosy Kristy hoe sambatra madio am-po, sambatra ny madio am-po fa izy no hahita n'Andriamanitra. Olona mahita n'Andriamanitra zany zay moa ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo tendrombohitra ao amin'ny Matio toko 5 ao. Ary ny olona rehefa lasa tsy refesy mandidy ka tsy misy sa mananatra azy na tsy manaika hitsy ilay olona tsy mihaino anatra dia vao maika akory havana ataony devoly taingom-bozina ary tsy mihevitra zay mba hoe hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Io moa ny tena nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio ihany toko 9 amin'ny andininy 7:30 fa olona lasa manino ianao mikatsaka ny fanjakan'ny Satana sy ny fanjakan'ny mamona tsy marina. Zany hoe mikatsaka ny fanjakan'ny vola dia manitatra io fanjakan'ny vola io, zay ny tena lasany eto amin'ity tany ity. Mikatsaka ihany koa zay abe voninahitra azy, olona lasa matim-boninahitra, mikatsaka ny zavatry ny tany ary amin'ny farany aza lasa manino ianao manao fanarahana miafina na ny mitakona na mety miariary koa amin'ny Lucifera. Izany hoe mivarotra ny fanahiny amin'ny Satana ary mazava ho azy fa tena olona izay mahatahotra ny fiafaran'ny fiainany.
olona mivarotra ny fanahiny amin'ny devolo isika miankoka eo amin'ny satana ary dia ataony manan-karembe manana vola sy fananana miavosa araka ny teny nataony raha nakafanana zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy izy tany anefitra ao Matio 4 moa ny ahitantsika an'io ary ny olona tahak'izany revana dia tsy mahafantatra akory ny teny mpahendrena nataony Joba hoe nitanjaka ozy izy no nivoako afta ny kiboniny sy nianatra nomeny apôstôly Paoly any Timoty zanany ara-panahy hoe fa tsy nitondra na inona ho am'izao tontolo zao isika sady tsy atondra na inona rehefa handao an'izao tontolo zao ary tena mety ho ratsy dia ratsy ny fiafaran'ilay olona riavana raha tsy miverina aingana amin'Andriamanitra izy ary motsy izany tokoa ny nataony Lucifera lay anjeliny mazava teo akaikin'Andriamanitra nitsiritra ny toerany nialina azy any ka navarina avy tany an-danitra niaraka tamin'ny satana sy ny devolo firongony moa zay nanaiky rebirebeny dia sy nanaraka ihany koa ny adalany ary dia maro ry ava-malala amin'ny tompo ao amin'ny testamenta taloha reo mpanjaka ny reharefatratra tahakaniza moa Nebokadnezara sy azotsika vakina ao amin'ny boky ny mpanjaka faharoa ny tantarany tahaka ny Ahaba sy Jezebela vadiny izay mpanompy sampy ary ratsy fiafara ary ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa dia hitantsika ohatra ny Heroda tantarany Heroda mpanjaka izay Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra vao teraka indray tonga hamonjy zao tontolo zao izy indray no natahorany ka hoe haka ny toerany zany hany ka rehefa tsy azo ny vonoina ny tompo dia ny zazalahy kely latsaky ny 2 taona indray no nasainy naripaka tany Betlehema sy ny tanàna manodidina ary amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia firifiry mo riavana ireo manam-pahefana teo amin'ny firenena Europeana ohatra zay lasa tsy rehefa sy mandidy nampiororo ny vahoakany azo inona marimarina fa nanao fifanarana tamin'ny satana tany Allemagne tany Rosia tany Italia nahatonga ny fipoahany ny ady lehibe voalohany sy faharoa ary niteraka fantropahana hain'olona marobe fa tsy vitsy ihany koa ry ava-malala amin'ny tompo ireo fireneny samihafa aty amin'ny continent africaine ninona nataony ianao novahany mihitsy ny lalam-panorenana masa ho ny mijanona mifikitra eo amin'ny fitondrana kanefa mampalelo dia mahita ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ireny firenena ireny zay tsy mitsahatra milentika ao anatin'ny fahantrana mangitsokitsoka eny fa na dia firenena iverinao kristianina aza satria toa mba milaza azo kristianina ihany ny ankamaroan'ny mpitondra dia toa fea tsara ambela tsy fotsiny ihany no andehanana any am-piangonana sy iventesana ny anaran'Andriamanitra ka nahatonga ny apôstôly Paoly rehefa miresaky ren'olo reny izy ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina eo amin'ny toko fa 9 dia hitantsika izany ny toko fa 9 amin'ny andininy fa 7 sy ny fa 8 ahoana ny apôstôly Paoly vakitsika amin'ny anaran'ny tompo fa izao mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarana sy ny fahatafitoinana tsy araka ny fampianarana efa ny anaranareo miala amin'ireny olona ireny 9 fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika fa ny kibony ihany ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany ny fonony tsy arisaina zany hoe ireo olona ao anatin'ny fiangonana fa tsy hoe ivelan'ny fiangonana fa ho an'ny kristianina nanoratan'ny apôstôly Paoly ary olona zay hay materialista fotsiny tsy maniry zava-panahy ary raha misy olona izay marifisalosana zany tsy mieritreritra tsara dia voafitany mora foana ary ahoana hoe ny bokin'ny apokalipsy riavana manana anarana ho velona kanefa maty hany hay tsy tena kristianina fa toy ny akosy-bolamena mamiratra fotsiny ihany araka ny fitenitsika eny ry ava-malala azon'Andriamanitra ampiasaina ny olona tsy refesy mandidy tahaka ny nampiasana ny Nebokadnezara rehefa nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'Andriamanitra satria lasa nivadika lasa nanompo andriamanikafa nanompo sampy ny vahoaka Israelita niaraka tamin'ireo mpanjakany lasa namdika ny didin'Andriamanitra izay aintsika loatra
ny didy voalohany voasoratra amin'ny bokin'ny Exodosy toko faharoapolo zany hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany i Jehovah Andriamanitra. Ny teboka faharoa obanjintsika riavana dia arak'izay fa nivakitsika teo ihany mifampitohy amin'ny famasinan'Andriamanitra ary teny moa soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto zay manamafy fa mila ny fitarihan'ny fanahy masina isika. Eny na olona zany na tokantrano na fianakaviana na fiarahamonina ny fiangonana indrindrindrindra ny firenena raha maniry hahita fity eo mason'Andriamanitra masina eny mila miova tanteraka manana fiainam-panahy matanjaka izany hoe miala amin'ny ratsy fanao manao sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady ankasitrahana no marina. Ary ny fomba ny lalana ahafantarana sitrapon'Andriamanitra ahafantarana ny ampon'Andriamanitra dia ny fananantsika ny fanahy masina araka ny voasoratra vakitsika teo. Ny fankatoavana ny fitarihan'ny fanahy masina dia ny fanahy masina zay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany hoy Jesosy Kristy tamin'ny mpianany fa ianareo izy ny mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo ary ho ao anatinareo zany hoe alatsaka amin'ny fotoanandro. Ao amin'ny Jaona moa izy filazantsara ny soratan'ny Jaona ny tompo no miteny an'io eo mitoko 4:17. Eny ry havana ny atao hoe mpianatry ny tompo ny kristianina fiangonana kristianina dia mandeha araka ny fanahy tariany fanahy masina. Eny mety olona ankonana fikambanana maizina ihany fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo ankehitriny araka ny teny nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy tamin'ny fotoanandro. Izany hoe mba mety niaina atao anaty fijangajangana ihany ara-panahy nanompo sampy asa nanompo razana nitoky tamin'ny hery samihafa mety nanao zavatra tsy tokony ho natao voararan'ny tenin'Andriamanitra ihany araka ny hitantsika amin'ny bokin'ny Deutéronomia toko 7:20 manomboka amin'ny 9:10 fa rehefa no azavain'ny tenin'Andriamanitra no azavain'ny fanahin'Andriamanitra ny fony ny fisainany dia niova ny bebaka niala amin'ny ratsy fanao ary lasa nanana fiainam-baovao amin'ny Kristy araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:5-7. Lasa manana fonofo hitoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana lay ambara hoe fity agape mahafony aren'ny tany ary ny fitiavana ny aren'ny lanitra izany no mibahana izany no manjaka ao ampony ny mpianatry ny tompo efa lasa olom-baovao lasa olona misaina ny zavatra any ambony mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra mankamamy fiainam-bavaka mahatoky ny hery ny vavaka mivavaka mandrakarivaka tsireraka araka ny teny nataon'i Jesosy tompo amin'ny filazantsara ny soratan'ny Luka toko 7:20 eo amin'ny 2:2 tapany 2. Eny lasa mpanompo manana toe-panahy araka n'Andriamanitra satria nandray ny fanahy masina tsy mandeha araka ny nofo intsony fa mandeha araka ny fanahy velona vokisan'ny tenin'Andriamanitra satria tsy nofo ihany veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay loko ny vavan'Andriamanitra mahay mihetry mahay mandany tenany ary mihevitra ny hafa mandrakariva. Eny fa na ny olona mbany fifehezany azy ary havana dia isairanany asiny soa ary mo tsy ny mpanompo toy izany va no nambaran Jesosy Kristy hoe manao mihoatra noho ny sasany. Eny ry hava-malala amin'izao vanim-potoana apokaliptika izao dia fiovampo izany nandrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ho lasa olona mifo ara-panahy araka ny teny apôstôly Paoly hoe mifo azy ianao zay matory ary mitsangana maty dia ampazavanao Kristy sy ilay teny hoe mifo aza tsara ary aza manota amin'ny Korintianina 1:5-20 eo amin'ny 4:7 izy no manambara io mifo aza tsara ary aza manota ary tsy filana voatsiary fa hay zany tena azo atao tsara ry havana ny tsy manota rehefa tena mifo tsara ara-panahy ny olona iray olona tsy orin-java-mahory manana ny ampy manana ihany koa fa izana mampahalalana fahendrena
fa hoentina manompo an'Andriamanitra sy ny olo-kafa ary koa mpanompo tena mahay mankasitraka an'ilay ray tsy to ilay loharanony fahasoavana rehetra loharanony fitahina tsy mety ritra ka nahatonga ny apôstôly Paoly niteny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao aho eny ry hava-malala amin'izao vanim-potoana izay atsapantsika fa antonitra ny fiafarany zavatra rehetra izao dia tian'Andriamanitra ho lasa olona mifoara-panahy isika vahoaka malagasy mba ho hitany jentilisa tokoa zay mbola maizina fa olo-pirenena miavaka isika afaka manazava izao tontolo izao zay rakotry ny Espito ry hava-malala ao amin'ny tompo engany izany afatr'Andriamanitra izany ho tafatoetra tsara ao anatin'ny fontsika ao amelombelona antsika amin'izao vanim-potoana efa miaratsy dia miaratsy ary iandrasantsika ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ry havana ary ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo amen hivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra tsara sy mamelombelona mafinaritra ny afatrao ry tompo satria ianao no tena fiainana ao aminao no misy ny fiainana ary raha lavitra anao izay ry tompo dia fahafatesana ny miandry anay koa dia mankasitraka anao indrindra ary dia mangataka hatrany ny fanainao masina ampatsiaro anay hatrany ny teninao ny teny fiainana mba azahoanay mandiny tena mandrakariva mifona sy mitalao eo anatrenao eny ifona ihany koa ho an'ireo zay mbola sy mahatsiaro akory fa misy ianao Andriamanitra ary manje ny andro lava dia ampianaro izay Andriamanitra anisany andronay hanananay fohendry dia tolotra ianao ny dera sy ny voninahitra zay fanao hatramin'izay ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lay teny fiainana no ivavahanay amen ry hava-malala dia tapitra indray ny fandarantsika manao velomanao hotahin'ny tompo ary dia afaka herinandro indray veloma indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena